Araky ny nampanantenaina zany tamin'ny vidéo farany dia iresaka momba an'ilay TV loteria 2026 isika androany, dia zany hoe light diversity visa 2026 zany no resahana androany. Dia koa satria hifarana amin'ny 30 septembre zao ny année fiscale 2024 zany, dia ny année fiscale 2025 aty États-Unis zany dia manomboka amin'ny octobre. Ny androany dia ny tsara ho fantatra momba n'io diversity visa io no voaboasantsika androany, dia zavatra anakefatra no ambarako amintsika androany. Ny voalohany dia momba n'le système, dia ny faharoa ny zavatra ilaina amin'le application, dia ny fahatelo izavy afaka mandray anjara amin'le izy, dia fahaefatra izay manetikitika ny saitsika hatrizay hoe efa mba nisy gasy ve nahazo tamin'io nahazo green card zany tamin'io TV loterie io. Dia voalohany hoe ahoana zany ilay système, ilay izy antsoina hoe diversity visa zany, mba ahafahanao zany mahazo green card na mahazo permanent residency zany. Dia le système dia tirage au sort moa zany le izy mazava ho azy, zany hoe ohatran'ny pile haricot izay milalao ihany no mahazo, dia tsy misy fikafika zany mba ahafahana hoe voatsongo zany ny anaranao, fa rehefa mahafeno ny fepetra takina fotsiny ianao dia afaka mandray anjara. Dia arak'ilay nyteneniko teo hoe isaky ny fanombohan'ny année fiscale no misokatra ilay application, dia isa-taona zany dia manao reset zany ilay application, satria le izy computer based moa zany le izy azavazavaiko hoe efa misy vidéo momba ny fanaovana an'ilay application, fa zay le izy hoe computer based, dia isa-taona no afaka manao azy. Dia amin'ny alarobia 2 octobre no misokatra official ilay fanaovana application, dia en ligne daholo ny fanaovana an'ilay application, dia omeny eo amin'ny 2 volana eo isika manao an'ilay application, dia mifarana amin'ny 5 novembre 2024 zany. Dia izy ty ny antony antsoina anazy hoe diversity visa 2026 zany dia satria ny olona rehetrarehetra izay ho voatsongo ao ny anarany dia amin'ny année fiscale 2026 zareo vao mahazo an'ilay green card. Dia raha ohatra izy moa zany manao adjustment of status, zany hoe efa aty États-Unis zany ianao amin'izay fotoana zay, dia amin'izay fotoana zay ianao no manova an'ilay statut anao zany. Fa idirantsika lalindalina zay any aoriana any. Inona ary ny zavatra ilaina? Ny zavatra ilaina dia mila passeport, arakaraky ny année moa zany misy fotoana zareo tsy mitaky passeport, misy fotoana izy miteny hoe atsofoy ato ny passeportnao. Dia ny faharoa sary, le sary tena mila mifanaraka amin'ny critère zareo satria be da be ny critère ataony ao, dia ao anatin'io lien fanaovana an'ilay application io daholo ny critère. Fa raha ohatra ho antsika izay
any Madagasikara dia ny olona izay tena mikarakara ny resaka sarina visa makaty États-Unis dia ao amin'ny DMT photo Analakely Kodak. Ao zany tena atokisana satria ao no tena recommandé ny ambasady ny États-Unis any Madagasikara. Dia izy avy ary no afaka mandray anjara dia tataky ny ahoana ilay izy. Amin'ny ankapobeny dia ny olona izay avy amin'ny firenena manana tahana immigration ambany kokoa zany no mandray anjara. Misy firenena satria arak'ilay niteneniko teo hoe arakaraka ilay année fiscale ilay izy dia ny Department of State zany sy ny CIS miara-miasa dia manao estimation hoe ny tahan'ny immigration, ny pourcentage na immigration amin'ity firenena ity ve miqualifie amin'ny ity diversity lottery amin'ity fiscal ity zany. Dia Madagasikara moa zany mbola ambany dia ambany ny tahan'ny immigrant makaty États-Unis dia tafiditra ao anatiny foana Madagasikara. Dia zany hoe zany tsika zany efa qualification anankiray zany efa ananantsika gasy. Dia ny faharoa mila manana ny ray amin'ireto, na ianao zany mila manana baka, tsy hoe navita hatramin'ny terminal fa tena hoe afaka baka dia manana an'ilay diplôma mihitsy. Zay zany satria misy miteny hoe satria mantsy tokony équivalent ana high school diplôma ilay izy dia baka no équivalent any amintsika. Raha ohatra ka tsy manana baka ary ianao dia ahoana? Mila manana 5 taona expérience 5 taona zany ianao amina kategoriana asa izay ilain'ny ekonomia aty États-Unis. Dia misy an'izay atao hoe one net online zay ao no hijerevana an'ilay kategoria dia farafaratsiny le asanao tokony hoe zone 4 dia SVP range 7. Le SVP moa zany fanalavana anazy dia hoe specific vocational preparation zany. Dia raha ohatra zany ianao tsy nandeha tany amina école traditionnelle fa nandeha tany amin'ilay fampianarana ohatra ny mécanique sotran'izany dia ny expérience anao zany mila 5 taona dia mila mifanaraka amin'izay zany. Dia ao ianao no mijery hoe tataky ny ahoana ny degré sy ny grade n'ilay asanao. Dia betsaka no mamitra-panontaniana hoe raha efa vao omaly zao no nahazo fanontaniana hoe raha efa ty États-Unis be dia afaka manao an'ilay application. Misy karazany roa ilay izy zany hoe ny tsika rehetrarehetra zany dia manao application mitovy daholo n'aiza n'aiza ianao na ny États-Unis na ty États-Unis ianao na ny France na ny Madagasikara dia manao application mitovy ihany. Efa misy vidéo izy ihany fa rehefa mivaly ilay izy ka voatsongo ny anaranao dia eo vao misaraka ny application any olona any Madagasikara, ny olona any ivelan'ny États-Unis zany sy ny olona aty États-Unis. Ny olona any ivelan'ny États-Unis dia manaraka an'ilay process antsoina hoe consular process. Dia ny olona aty efa aty États-Unis zany dia manao an'ilay atao hoe adjustment of status. Zany hoe io zany no mampisamihafa azy fa amin'ilay application amin'ny voalohany dia mitovy daholo. Dia ilay fanontaniana farany hoe mba efa nisy gasy nahazo ve dia efa maninona ny tsy heno eno ilay gasy mahazo. Koa satria za aloha zany mahafantatra namana tena betsaka ny namako izay fantatro hoe nahazo green card tamin'ny alalan'io diversity visa io, na izy avy any Madagasikara na izy avy any firenena afrikana toa ny Tanzania, Afrika Atsimo, Democratic Republic of Congo, misy koa avy any Amerika Latina nahazo an'io nahazo green card tamin'ny alalan'io programa io. Fa maninona ary ny vitsy ny gasy mahazo raha araky ny eritreretintsika satria le izy resaka probabilité
ataovy ane hoe satria amin'ny ankapobeny ny firenena anankiray dia tsy mihoatra ny 7% ny olona mahazo diversity visa zany. Dia mampatonga ny olona any amin'ny firenena sasany be da be ny eny hoe nahazo ihany satria be da be zareo no manao application dia raha ohatra sika zao tamintsika nianatra tany amin'ny ambaratonga na tany amin'ny lycée zany na tany amin'ny lycée aloha zany tena marina manao probabilité tsika dia raha misy baolina manga sy maitso ary mena dia ny maka ohatra hoe misy manga 10 dia misy maitso 12 dia misy mena anankitelo dia ny chance an'le mena anankitelo raha ataontsika hoe 7% amin'ny mena anankitelo iny zany no alaina dia mety tsy hisy mihitsy ny satria telo fotsiny le mena ho sotominao dia le 12 sy le 10 metsy manana afaka misintona be da be ry zareo. Dia ohatr'izay mampatonga an'le hoe tsy dia misy gasy eny firy. Dia izany hoe tsy hoe mampitombo an'ilay chance anao ahazo fa raha te haheno raha te hahita gasy mahazo amin'ilay diversity visa betsabetsaka zany tsika dia mila manao application daholo ankamaroany gasy. Ho an'ny Tanzania zao sy Keniana rehetrarehetra eny taloha tsy dia be mahafantatra dia vitsivitsy fa amin'izao efa tena malaza be ilay diversity visa. Dia eto am-pamaranana tsy scam io. Dia ihany koa hoe raha misy olona miteny anao hoe mandovola ny manao application dia scam izay satria ao aminatin'ny site web ny gouvernement daholo ny misy anazy tsy mandovola. Tiako tsindriana nefa fa le manao an'ilay application amin'ity voalohany ity no tsy mandovola. Rehefa voatsonga ao ny anaranao ka hoe manomboka an'ilay process amin'izay ianao dia mandeha daholo ny fee iray manontolo, mandeha ny medical fee, mandeha ny fee alohany amin'ny gouvernement sy ny sisa. Tsisy atoan'ny fanjakana zany fa juste ny ataony dia hoe mitsongo ny anaranao dia mameanao alalana hoe afaka mikarakara taratasy amin'izay ary ianao dia ianao no mitady mivola fikarakarana taratasy, ianao no mitady mivola akanesana aty rehefa azo ny visa anao. Dia izay no momba an'iny diversity visa iny 2026. Raha ohatra ka manana fanontaniana isika dia aza misalasala ny mandefa hafatra miafina. Be da be ny hafatra miafinao satria fa mibetsaka koa ny tsy voavaly satria za moa zany sady mbola mpianatra no miasa dia rototra be fa valiko tsikelikely eny ihany dia mahazo toa dia amin'ny manaraka indray.